Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Tokony alelika sy hitady antony mahatonga ny tsy fahombiazana maro miseho eto amin'ny firenena ny mpitondra hoy ny avy amin'ny vondrona ny mpanohitra izy ireo izay karakara fikoanam-pirenena. Eritaona sy tapany atoyarina tsy mbola hita hatreto ny famoahana ny valin'ny fanadihadiana izay natao mahakasika an'ireo voalaza fa marché fictif manoloana ny fanamboaran-dalana eto amintsika. Tao lasa fanakonana ny tsy fandoavana ny volan'ireo orinasa mpanao lalana fotsiny izany hoy izy ireo. Mangarahara ny fitantanam-bola eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ho ny mpanolontsaina antony nalana nandritra ny fivoriana ny compte administratif ny commune. Tapaka ihany koa ny ampiasana ny ambom-bola ny taona 2024. Tsy tokony hisy trosa intsony ny vacations sy subvention ho an'ireo mpampianatra manerana ny nosy amin'ity taona ity ho ny ministry ny fanabeazam-pirenena androany. Tsy maintsy vitaina avokoa ny trosa rehetra izay mihoatra ny 30 miliara ariary izy. Maresaka iraisam-pirenena any Ukraine mivondrona any amin'ny faritra atsinanana ankehitriny ireo tafika rosianina tafita ao anatin'ny fiomanana amin'ny fanafiana agoavana any an-toerana. Isan'ireo iarany tsindry amin'izany tanànan'ny Mariupol. Nandino lovetra. Finaritra toko lasy toko vao fotoana vaovao eto amin'ny École de Veille Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anamboatsika ny vaovao dia tsy tokony hanilika na hitady antony mahatonga ny tsy fahombiazana maro miseho eto amin'ny firenena ny mpitondra hoy ireo avy amin'ny vondron'ny mpanohitra izy ireo izay karakara fikoanan-doha-pirenena. Io no nasaina. Ikarakara fikoanan-doha-pirenena ho fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana ireo vondron'ny antoko mpanohitra ahitana ny groupe Panorama, ny antoko HVM, ny antoko Tiky Madagasikara miaraka amin'ireo vondrona sy fikambanana maro samihafa. Androany ny dinika savaranandro teny amin'ny fobetura ny HVM ny Andraharo, fikoanan-doha-pirenena izay anasana ireo herivelona rehetra. Fa antsoina daholo na ny antoko politika ny fitondrana, na ny antoko politika manohana ny eo amin'ny fitondrana, na ny antoko politika tsy manohana ny fitondrana. Fa hoy izahay tany am-piandohana teo hoe ny hevitry ny maro no antenay na atakadavitra. Amin'ny mahafanavaozana azy ange, rehefa avaozana tsy hoe lasa misy anankiroa, fa ilay izay misy azy efa ny ainana no ilana fanatsarana dia ampiasaina amin'izay endriny vaovao eo rehefa avy eo. Zany hoe ilay fanavaozana rehefa avy eo antenaina ho azo ampiarina amin'ny fiainam-pirenena. Manantena sady tena maniry fatratra izay ny andraisan'ny rehetra anjara ao anatin'ilay izy mba hatratrarantsika ilay tanjona ho tombotsoa ny firenena ray manontolo. Maro ny adihevitra ho tanterana mandritra izany fikoanan-doha izany hoy ny eo anivon'ny antoko HVM. Ny mpandrindra nasionaly ity antoko ity izay nanao hevitra ihany koa momba ny fifidianana filoham-pirenena frantsay izay nitontosaina ny alahady teo. Fa maninona moa mbola ilaina ihany ve ny seny adihevitra zany. Raha ilaina io ahoana ny fomba ahafahan'ny rehetrarehetra mba mijery manara-maso zany asa seny izany fa tsy salobokomana fotsiny dia reny ny valiny rehefa avy eo ka manahirana eto amin'ny firenena. Zany zao manahirana tsy hita ao anatin'ny teti-bola-panjakana mihitsy mba hoentina fikarakarana ity fifidianana ity fa miandry roviana ohatra. Zany zao dia signy ahitana mihitsy hoe aizary zany ny finiavan'ny fitondram-panjakana mba hanatsara ny fifidianana ity. Fa zany zao raha miresaka ny frantsay ianao dia mba tiako hita mihitsy nahoana reny valiny ohatrany hoe 930% ny antsika ny pavitrihana teto ny zareo vazaha taratasy eto na vazaha tena izy dia anisan'izany ireo mpitatana antsika ireo ny filoham-pirenena double nationalité, ny merana Antananarivo double nationalité dia mba reny zany zao hoe satria mety fity ve izy noho ny ho tombotsoa Madagasikara ny fifandraisan'ny Madagasikara sy la Frantsa sady tombotsoa aniza no arovan'ilay malagasy teratany malagasy nefa mitondra ny zoam-pirenena frantsay.
momba ny toedra rahampirenena misy ankehitriny tsy tokony hanilika na hitady antony mahatonga ny tsy fetezana misy ny mpitondra ho iatrany ny fanazavana. Mahakasika ny sondage nivoaka tamina gazety iray izay namoaka fa 3,7% ny vahoaka no mbola hifidiny filohamperanasa ankehitriny amin'ny fifidianana ho avy. Tahaka izao ny faneho-kevitra ity mpanao politika ity. Eny sondage reny za zao dia mamaly foana hoe tena ao anatin'ilay zavatra ainy mihitsy fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Les communications, diversion, reny lasa copie-coller, lasa misy hirahira kely manahirana kely sy ny sisy reny tena hoe tonga amin'ilay fotoana ainy zalahy mihitsy izy amin'izao fotoana izao manao andray za tsy miteny manipule an'ilay izy fa manao sondage izy. Za mino fa izy nampanao sondage dia zay résultat io fa anjaranay antoko politika, anjaran'ny mpanohatra mifandresy lahatra amin'izany. Hoe dia ahoana moa nareo analan'ny jirofo any ahoana moa le lavanilina mba hoe x3 zany ny prix tanteraka ve iny adolo ny tanteraka satria ny voizina be amin'izao fotoana izao dia hoe ny filoham-pirenena ane tena manao fa ny manodidina fa zay ngany mifidy ny manodidina ny filoham-pirenena. Eo am-pikarakarana ny fikaonan-doha-pirenena anatsarana ny tontolon'ny fifidianana ankehitriny ireo voamera raha ny fanazavana hatrany ary aparitaka tsy ho ela ny fanasana ho an'ireo herivelona rehetra misy eto amin'ny firenena. Tokony hanova ny fomba fijery ny fanjakana malagasy manoloana ny fivoarana raha eo amin'ny Ukraine sy Russie ho iparany Auguste mety hisy akony amin'ny fifandraisana eo amin'ireo mpiara-miombonantika ny toerana misy ankehitriny io na saina. Hisy fiantraikany amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo firenena tandrefana izay miantoka betsaka ny famatsim-bola amin'ireo foto-drafitrasa pampandrosoana eto amintsika ny toerana noraisiny Madagasikara tsy miandany na amin'ny atsy na amin'ny aroa amin'ny ady misy amin'ny Ukraine sy Russie ho ny masivon'ny Madagasikara teo aloha pareil na Auguste. Ny neutralité no safidian'ny fanjakana malagasy izay tsy mazava ihany koa ho ny faneho-kevitra ity diplomate ity. Raha mijery ny déclaration ny Madagasikara nge ianao dia ohatrany manameloko izy rehefa tonga ny votery dia manao neutre izy. Ka io ohatrany sarotra ihany le izy satria memandroso zao le raha ohatrany memaro le drame am'le zavatra misy any Ukraine angamba tsika manaraka daholo maharaka anareo mahita ny olo le mpisopitenana le olo le sarana vita mba tokony amin'izay ka mba tonga fotoagna tokony mba anaovasika ny anova position tokony atao mazava tsara position tokony atao mazava tsara position fa sazy manao neutre eo avao neutre nefa sy neutre loatra fa tsy maintsy miaraka ary amin'ny Occident ry io nge tandremo fa ao daholo ny banque mondiale ny FMI io nge mody ny Union européenne mody miresaka fotsiny ary zalahy hoe souveraineté-nareo ka izy tsy miditra amio sy marina zany mamelantsika niany io ambadika fa ho hitanareo eo moa. Manoloana ny fivoarany raha misy any Ukraine tsy mahadiso ny manitsy ny fomba fijery raha ny fanazavana hatrany ho tombontsoa ny firenena aoriana kely. Ny antoko politika HVM izay mametra-panontaniana ihany koa ny amin'ny antony tsy hanamelohan'ny fanjakana malagasy ny firenena mamono sivily. Ny HVM aloha dia efa nanameloko sy ny safidy ry vehivavy ankizy voateraka ny lahantra sy ny sisa latsana bombe ngary ny safidy an'izany ahoana ny tsy hanamelohana an'izany ka raha hoe ny adiny Ukraine sy Russie zao iny ilamina foana ilamina ihany io fa indrasana olona firy ny maty vao hitsangana ny firenena rehetrarehetra hiteny hoe irahina hoe manameloka an'io. Ankoatra izay momba ny famerenana ireo nosy malagasy mahatsara antsika raha tsy miova ny filoha frantsay ho iatrany ny faneho-kevitra ipareiny Auguste ny paikady no mila amafisina. Nosy les îles malagasy agnarany amin'ny Nations Unies dikan'izany efa sikany io fa ahoana amin'izay zany nazaho sikana anazy ahoana nazahoana anazy tsy maintsy misy négociation ihany io aloha tsy maintsy misy négociation ary ho anahy dia hitako hoe aleo ihany Macron zany négocier asika toy zay le anankiray iry ka misy mahasara anazy zany raha ohatry lany eo Macron fa za kosa aloha mba te hiresaka ihany ohatrany asika angamba sao dia mba mafy reto maramila asika reto ohatrany manao inona moa répression fotsiny ty fa ahoana raha mba lefa agnagny izy io angamba miady an'io koa any amin'ny îles éparses any koa izy mba miady an'io koa angamba amin'izay dia mba zavatra mety ho sara ihany koa zay hoe ahitagna anazy ohatrany tanao confrontation moa izy io fa manao confrontation amin'ny olo malema ty daholy amina mpianatry amina olo manao grève. Ilaina fandiniana lalina ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny raharaha eo amin'ny sehatra iraisampirenena ho iatrany ity diplomate ity noho izany mety ahatafotoana firenena iray na maromaro. Ilaina ny fiandrianam-pirenena saingy mifanindran-dalana amin'izany ny tombontsoa ampandrosoana ny firenena. Tokony hipetraka ary atao laharam-pahamehana eto amin'ny tany sy ny firenena ny continuité de l'État
antony mahataraiky ny asa fampandroana eto amintsika ny tsy fanajana izany raha ny fanazavany fresa mompirenena Henri Florent. Continuité de l'État na ny fanohizana ny asa-panjakana tsy mbola mipetraka araka ny tokony ho izy ny eto amintsika raha ny fanehoan-kevitry ny firaisamonim-pirenena iray nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Raha ny hita any amin'ireo firenendehibe ivelan'ny Madagasikara mipetraka araka ny tokony ho izy ity fototra lehibe ahafahana manohy ny asa fampandrosoana ity na eo aza ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny samy mpanao politika sy ny mpitondra mifandimby ary ireo minisitra mitantana ny departementa isan-tokony. Hatramin'ny repoblika voalohany samy mametraka ireo karazana tetika asa fampandrosoana avokoa ny mpitondra ny fandimby saingy vitsy ny fanohizana ny asa fa samy manana ny programa anasany avokoa ny mpitondra ary samy manatanteraka ny azy fa tsy mipetraka firy ny fanohizana ny asa efa natomboka teo aloha. Olana goavany no ateraka izany raha ny fanazavana. Anisan'ny fiatraikany hita amin'io zany dia hoe very ny fotoanantsika very zany ny fotoanantsika nefany efa tara be tsika amin'ilay resaka hoe fampandrosoana ary very ny fotoanantsika sy ny volantsika satria efa fanaiky zavatra tsika nefany tsy tanterahana ary io moa zany le hoe lasa diso fanantenana ary somary tsy mazoto na ny olona ao anivon'ny ministère na ny teknisiany ao anivon'ny ministère zay miasa anatin'le hoe famolavolana an'izay tetika zay ohatra na io koa moa zany le découragement ao anivon'ny mpiantsehatra maromaro le sehatra tsy ahitana fitohizana anatin'le hoe asa efa natomboka kanefa rehefa miova le gouvernementa dia tsy misy fitohizana zay asay. Ilaina araka izany ny fametrahana lalàna ifandraiky amin'ny fanohizana ny asa-panjakana ho an'ireo mpitondra mifandimby. Ka hita moa zany fa tsy ampy le hoe fametrahana ho lalàna zay hoe paikady na tetikasa niarahana zay na hoe fampetraka zay azahoana zay continuité de l'état zay dia anisan'le fanamby mipetraka ho antsika mpiantsehatra rehetra hoe ahoana moa ny ahafahantsika mba misy fitohizana amin'izay hoe asa iombonana ary hoe everitsika fa tokony lalana tokony aleha mba hoe isy fampandrosoana maharitra marina. Tena fanampigoavana moa zany zay satria araka ny lazaiko hoe efa taritsika miresaka fampandrosoana ary hoe mbola mila hoe miady mandresy lahatra hoe tia ny lalana tokony aleha nefa nefa niekeny be sy ny maro dia lasa tara foana zany tsika nefa ny zavatsika tsy hoe tsy maintsy mesika zany tsika izao satria be dia be ny zavatra hoe efa tamin'ny andonza eto amintsika. Lafin-javatra maro raha ny fanazavana no mila jereny mpitondra fanjakana akaiky mba hisian'ny fampandrosoana eto amintsika indrindra fa ny fanohizana ireo asa-panjakana maro na eo aza ny firehana tsy mitovy. Lafa mavao hafa kosa indray dia mangarara ny fitantanam-bola eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra hoy ny mpanolo-tsaina Antony Nalany nandritra ny fivoriana ara-potoana ny compte administratif ny commune Larina Efson. Lany teo anoloana ireo mpanolo-tsaina ny commune Antananarivo renivohitra androany ny compte administratif ny commune ka tafiditra ao anatin'izany ny vola lany ny vola niditra tamin'ny taona 2024. Mbola misy ny ambony ny vola tamin'ny taona 2024 ka notapahana nandritra ny fivoriana ara-potoana ny mpanolo-tsaina eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny ampiasaina io vola io. Eo amin'ny 12 milliards eo le budget additionnel zany. Hoe inona natokana ho an'ny EPP tsy hoe inona natokana ho an'ny PPP fa fantatra fa ny EPP tsika tsy mbola misy marobola fa fantatra fa ao anatin'ny 12 milliards io zany nangalantsika anaovana an'ireo sekoly fanabeazana fototra zay itsika ihany mahita fa efa betsaka amin'izy ireo mila fanamboarana dia mba hatokana bebe kokoa amin'izay. Misy koa ny social ny mpiasa eo amin'ny famerenana ny fanafody ny fitsaboana ny mpiasa. Mangarahara hoy ireo mpanolo-tsaina ny fitantanana ny vola eo anivon'ny commune Antananarivo raha toka misy 510 ireo mpanolo-tsaina nandany ny compte administratif ny commune nandritra ny fivoriana ara-potoana ny mpanolo-tsaina eo anivon'ny commune Antananarivo. Samy nanolotra sosikevitra avokoa ireo mpanolo-tsaina amin'ny ampiasana ny ambom-bolan'ny commune. Amin'ny budget additionnel nisy 12 milliards mahery 12 milliards 445 millions d'ariary ny budget additionnel. Io moa zany dia tsy sasatra ako no manazava namana hoe io misy efa budget affecté. Raha tsikaritra Ambohijatovo Anosy le R+4 sy ny COM eo an-dalam-pamitana. Reny
tokony asa vita tamin'ny herintaona zany fa mbola miampita aty amin'ny 2022 dia mbola misy volan'ny fournisseur zany ao anatin'iny 12 milliards 445 millions d'ariary iny amin'ny maha-budget affecté anazy. Ny amendement nentinay mpanolotsaina tao anatin'ilay izy dia nisy be da be ny fangatahana indrindra ny fanamboarana ny EPP réhabilitation zany dia hoe mba izy budget jerevana an'ireny EPP efa tsy zarizary reny ao anatin'izy koa misy hoe table pense nohatrany ka raha ohatra ka hoe tsy mety ny aty ivelany ny ao anatiny no hatsaraina ohatra tsy dia anina loatra fa misy EPP vitsivitsy maromaro nangatahanay ampiasaina n'ilay budget additionnel. Isiny tatitra ny asa vita hoy ny ben'ny tanàna izay ho atolotra ireo mpanolotsaina indrindra ny asa fanamboaran-dalana eto Antananarivo. Ny farana androany ny fivoriana ara-potoana ny filan-kevitra munisipaly ny komuna Antananarivo renivohitra izay naharitra 10 andro. Herintaona sy tapany aty aoriana tsy mbola misy hatreton'ny famoahana ireo fanadidina izay natao mahakasika ireo voalaza fa marché fictif manoloana ny fanamboaran-dalana eto amintsika eto lasa fanakonana ny tsy fandoavana ny volany ireo orinasa mpanao lalana fotsiny izany hoy ny fanazavan'izy ireo Gaëtan Andretsilavo. Nanomboka ny volana oktobra 2024 no nahato ny fanamboaran-dalana rehetra teo anivon'ny fond routier araka ny baiko avy amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta. Mandidina ny 40 miliara ariary ny volan'ireo orinasa mpanao lalana, miisa 770 nanamboatra ny lalana mitaky ny volany tao anatin'izay roa taona mahery izay. Ny 270 amin'ireo no efa voaloha ara-dalàna rehefa voamarina fa nahavita nitsaka ny siandavan'ny asa nataony hoy ny ministry ny asa vaventy nandritra ny fifahinianany tao amin'ny fahitalavitra rahavavy TV+, ny fahafolo ny volana aprily lasa teo. Misy le volonté andeha andoha ny volan'ireo orinasa reo fa tsy sanatriny zany kosa hoe mitaky ny orinasa dia andofa tany ny fanjakana fa ny asa vita mifanaraka amin'le fanarahana izay natao no andoavam-bola. Manoloana ny fanehoan-kevitry ny ministra io mampametra-panontaniana ny maro ny hoe raha taona sy tapany aty aoriana mbola tsy misy valiny ny fanadihadina natao. Aiza ny valin'ilay audit natao mahakasika ireo voalaza fa marché fictif ary iza avy ireo orinasa voakasika izany. Takin'ny maro indrindra ireo orinasa mpanao lalana ny amoahana izany ampabe maso ho fantatry ny rehetra. Takin'ireo mpikambana eo anivon'ireo orinasa mpanao lalana tsy nahazo ny volany ihany koa ny amoahana ny lisitra ireo orinasa misy 20 nahazo ny volany ireo. Fa se io hatramin'izao iza marina ny tandra iza le resy nahazo iza nahazo tsy hitako dia zao koa raha misy namena ohatra hoe 10 ny menao dia inona zany le condition nanomezana an'ireo mitovy nefa même pied d'égalité mitovy ny asa natao fa za aloha nalala raha hoe nisy olona ny asa nitovy asa tagnamiko boeny nahazo asa tagnamiko hoe inona ny condition tsisy ninina ozy nanao audit avy tsisy ninina ozy fa nialozy mba soran'Andriamanitra fa mba nivoaka raya mafaritro boeny fa zay besiboka tsisy voapehana ray inona no tsy andraisana andraikitra amin'ireo izay lazaina fananao marché fictif izay toa lasa fanakonana ny tsy fandoavana ny volan'ireo orinasa izay efa tafiditra anaty kizo tanteraka ankehitriny. Inona no sakana tsy hamoahana ny anaran'ireo orinasa miisa 270 voalaza ireo. Nampatsiahy ny ministry ny asa vaventy fa nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny 17 ny volana febroary no nankatoavana ny fananganana ny komity fanamarinana sy fanekena ireo asa fa tsy nitahirim-bolany ny fanamboaran-dalana na ny fond routier. Izany hoe 7 volana aoriany na ministra azy vao natsangana io komity io. Nankatoavana tamin'io andro io ihany koa ny fanaovana ny passation des marchés de gré à gré manoloana ny fahatampahan-dalana ny anivon'ireo lalam-pirenena. Tranga izay nanaitra ny be sy ny maro ary nahabe resaka teto amintsika. Antony voalohany tsy fantatra hoe iza no nomena ny tsena, tsy fantatra hoe efa nanomboka ve ny asa ary tsy fantatra hoe efa vita ve ny asa sa tsy. Faharoa, antony nametrahana ireo rafitra toy ny fond routier sy ireo procédure momba ny appel d'offre rehetra ny fanafoanana ny marché de gré à gré izay miteraka marché fictif maro tany aloha tany. Kanefa averina sokafany indray zany eo anivon'ny ministera amin'izao fotoana. Na ireo mpahay toekarena na ireo mpamatsy vola dia samy nilaza avokoa fa manome vahana ny fanaovana kolikoly ny passation de marché de gré à gré. Mampametra-panontaniana ankehitriny ny hoe inona no antony mampiverin-dalana ny ministera amin'ny fiadiana mba ahazo alalana indray amin'ny fampiasana ny marché de gré à gré amin'ireo fanomezana asa amin'ny fanamboaran-dalana. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika meloana dia antsika ny tapany faharoa vaovao rehefa avy.
tous les moments forts du Road to Basketball Africa League. Tous les matchs du Basketball Africa League en exclusivité sur Cool TV FM et Telma TV. Et tous les programmes sur la page Telma Madagascar. Dribble, shoot, dunk, du Basketball Africa League exclusivement sur Cool TV FM et Telma TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power. Les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Le meilleur cadeau de Pâques et le meilleur divertissement à offrir à vos proches, c'est Canal+. Et vous n'en croirez pas vos œufs. Profitez du décodeur avec bouquet Access inclus à seulement 50 000 Arias. En plus, les kits et l'installation sont offerts. Et pour nous les abonnés Canal+, profitez de 15 jours en bonus sur tout Canal+, pour tout réabonnement. Les boutiques Canal+ n'attendent plus que vous pour des fêtes de Pâques inoubliables. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika dia zaza mpirenireny an-dalambe maro no manao ny asana dokera eny Anosy be sy ny manodidina. Iray amin'izy ireo ity zaza 13 taona ity na eo zany mafy asa atsikivy amin'ny fitadiavana izy. Androany moa ny andro natokana hanamariana ny enfant de rue. Fanadadina Yves Richard. Iray amin'ireo zaza mpirenireny an-dalambe manao ny asana dokera eto Anosy be tseny Iravo 13 taona. Ny tsy fampin'ny entim-banany ray aman-dreny no nanosika azy asa, taorian'ny fiatoana tamin'ny fianarana 2 taona lasa izay. Manodidina ny 13 ora isan'andro no ijanonany eny an-toerana ka arakarak'izay ny vola azo. Tsy ampy foana no kolaziko dia mijanona. Amin'ny efatra izay manomboka manary faky aty amin'ny efatra. Amin'ny efatra dia jusqu'à amin'ny 10 any dia mody amin'izay. Izay manary faky any ny asa ataonay aty dia rehefa misy olona miteny eny ndao itaona entana dia afaka mitony zay. Dia vola zay azonay aty ampirimina hividiananay akanjo fety. Dia zay mahazo 507 arivo any, 5,000 midina ihany vola azonay. Na izany na tsy izany, tsy isan'ireo zaza mirenireny tsy manana tanjona amin'ny fiainany ravo. Betsaka ny tanjony amin'ny hoavy ary efa manomana izany ny tenany amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny vola azo natokana ho sakafo atoandro. Misy ny ampahany atao tahiry anatin'izay ibanjinana ny ampitso. Na ohatra hoe mahita 5,000 arivo dia 5,000 prime dia 5,000 dia 500 hinanakana. Nanana lasopy na 500 zany dia efa izay. Manana tanjona hoe mbola ahita asa, anana trano lehibe, anana orinasa, mbola manana faniriana zany. Ohatra izao hoe zaho hoe na tsy hividianako akanjo fety any ary mivolako fa primiko dia na hividianako entana ohatra hoe manangina mbola zay kely izao dia jusqu'à le mpanjapa lehibe anay efa manana entana maromaro hivarotana. Tsy mbola hita mazavatra eto ny paikady ny fanjakana Foibe indrindra ministera voakasika amin'ny fiahiana zaza mpirenireny an-dalambe.
tsy misy afa-tsy ny fikambana tsy miankina no mandray an-tanana azy ireny saingy voafetra ny zaza raisiny noho ny tsy fampin'ny enti-manana ihany koa. Antony mbola mahabetsaka azy ireny isaky ny kiondalana eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Androany ny andro natokana ho an'ny enfant de rue na ny zaza mirenireny an-dalambe. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola tsy tafapetraka hatramin'izao ny lamindasa ahafahan'ireo mpanao asa tanana mividy ireo stokna azo sarobidy ahafahana mikirakira sy mamadika izany ho azo hivadika olo asa tanana malagasy raha ny fanazavana voray Henri Florian. Raha ny volana May taona 2020 lasa teo no nanamafisan'ireo mpanao asa tanana ny fangatan'izy ireo makasika ny hamadihana ireo stokna azo sarobidy izay trahatehaka tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ho lasa asa tanana vita amin'ny hazo. Tsy mbola nivaly mandraka androany izany fangatahana ny anomezana azy ireo hazo natao saisie ireo amin'ny alalan'ny marché de gré à gré. Antony maromaro no mampikatso izany raha ny nambaran'ny ministra ny asa tanana. Nanontany ministera zay miandraikitra ny azo sarobidy moa zany izahay ny resaka amin'ny resaka environnement satria tany no nisy an'le saisie moa zany ny azo sarobidy dia misy karazana laminasa nga mbola azoko ilazana anazy ho apetraka zareo satria efa nisy didy navoaka ny fitsarana azon'ny mpanao hazo misitraka ireo hazo ireo ary tokony misy fifanarahana amin'ny mpanao asa tanana indrindrindrindra mba tsy ho lasalasa fahatany zany le ezaka nataonay ho an'ireo mpanao asa tanana mba hisitrahany zareo ny azo sarobidy. Mbola tsy tena tapaka ilay fifanarahana fa eo andalam-pijerevana ny ministera ny tontolo iainana mba azon'ny mpanao asa tanana misitraka ireo azo sarobidy ireo. Mazava ho azy fa natomboka any Ambositra izy io satria any Ambositra ny tena kapitaly eto a Madagasikara ny fanaovana sikotra dia avy eo mbola jerena mendalana eny ny azon'ny toerana hafa misitraka ireo azo izay natao saisie ireo. Ankoatra io tafiditra ao anatin'ny fiara-miasa misy ao amin'ny Madagasikara sy ny Marokanina amin'ny alalan'ny masivo ny monina sy miasa eto amintsika ny hisian'ny fampiofanana bebe kokoa amin'ny fampiofanana ireo mpanao asa tanana misehatra amin'ny alalan'ny hoditra. Betsaka ny fahaiza manao asa tanana misy any amin'izareo izay ilayntsika ny resaka hoditra moa zany cuir, ny resaka tanimanga poterie, ny resaka tapis etsetera ilayntsika any amin'izareo daholo. Za tsy miteny hoe tsy mahay tsika fa tokony kosa raha mba misy ozy ataminy hoe fifanakalozana fampianarana na koa fandefasana olona avy aty amintsika mpanao asa tanana mazava ho azy alefa miofana amin'ny asa tanana any Maroc. Izy moa zany laza hijery satria matetika hono zareo manome vatsy mpianarana bourse mandefa mpianatra mety azony manome eo amin'ny 30 na 70 isa iofana amin'izany atao hoe asa tanana izany fa mbola tsy maintsy manao karazana laminasa zany izahay convention afahany mametraka an'izay. Raha ny antotanisa farany ny taona 2024 manodidina ny 7 sy 4 alina ireo stokna bolabola andramena, voaisa sy voamarina. Ankoatra izay ireo stok miafina any ambany fasika, any anaty rano, any amin'ireo toerana miafina maromaro. Farany efa mirosy ihany koa amin'izao fotoana izao ny fampidirana ireo mpanao asa tanana malagasy eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia tsy tokony hisy intsony trosa amin'ny vacation sy ny subvention ho an'ireo mpampianatra manerana ny nosy amin'ity taona ity hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena androany. Tsy maintsy fitaina avokoa ny trosa rehetra izay mihoatra ny 30 miliara ariary hoy izy Gaëtan Andratsilavo. Mihoatra ny 30 miliara ariary ny trosan'ny vacation sy ny subvention an'ireo mpampianatra manerana ny nosy hatr'izay. Tsy maintsy aloha amin'ity taona ity avokoa ireo ary efainy amin'ireo taleny fadidipasitra ny fanabeazam-pirenena izany. Mikasika ny fizarana, mila mailo amin'ny fitantanana sy ny famoahana ny vola ireo tompon'andraikitra hoy ny ministera. Efa any amin'ny tale fiadidiny paritry ny fanabeazam-pirenena manerana ny Madagasikara ny teti-bola natokana ho an'izany ka mila mailo amin'ny fitantanana sy ny famoahana izany vola izany mba tsy hisy anararaotra satria fantatsika fa misy fotoana nisy natao hoe vacataire fictif ka manentana trano ny tompon'andraikitra hoe anamarina tsara ny lisitra
an'ireo a tokony hisitraka n'izany a vacation zany fa raha ny teti-bola nalefa ny fotony zany a eny amin'ny sampandràra isan-tsokajiny amin'ny ministera fanabeazam-pirenena tsy tokony hisotrosa intsony a ny vacation sy ny subvention amin'ity tonoty. Mahakasika ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra, poste budgétaire miisa 2 alina no azo amin'ity taona ity. Ka io no tsinjaraina manerana ny nosy ho an'ireo mahafeno fepetra takina sy ny atota taratasy takina amin'izany. Ary izay ny antony ny ampirisiana foana an'ireo mpampianatra mba hiofana ary aka ny atao hoe titre professionnel sy ny CAP CAE ary critère moa zany na fenitra no raisina tamin'ny herintaona no ampiarina ihany amin'ity taona ity kanefa ny kosany dia mampirisika foana moa zany ny mpampianatra rehetra mba hiroso hatrany amin'izay fanarahana fiofanan'izay mba ho fanatsarana kalitao ny fanabeazana. No tanterahana androany tsy aivina ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny solosaina miisa 50 avy amin'ny masovony Inde ho an'ny lycée moderne Ampeflo. Fanolorana solosaina izay tafiditra anatin'ny fanohanana ataon'ny Inde ho an'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara ary koa ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Mbola maro ankehitriny ny fiarah-miasa amin'ireo mpamatsy vola sy ny mpiara-miombina antoka eo amin'ny tontolon'ny fampianarana hoy ny minisitra ary mbola maro ihany koa ireo sekoly mila fanampiana eo amin'ny lafiny foto-drafitr'asa. Trangam-piarahamonina kosa indray dia vehivavy iray indray no hita faty teny amin'ny ara malagasy sapanana Ambohitrimanjaka tokony tamin'ny nora maraina teo pakafasika vao maraina nahita azy nitsingevana ny rano fanadina. Vehivavy iray tokony 70 taona eo no hita faty tao amin'ireny rano Nikopa teo amin'ny sapanana Ambohitrimanjaka ny maraina teo tokony tamin'ny enora. Pakafasika vao maraina nahita azy natsingevan-drano ka nampandrem-pitandron'ny filaminana teo amin'ny rond-point. Tao aoriana ny antso natao, tonga teny an-toerana ny BMH sy ny mpamonjy voina ny karakaran-drazana. Izy io zany dia ohatriny olona ohatriny avany Ambohitrimanjaka avany dia ohatriny tsy saina dia miboridana complet izy ny avany. Dia avy eo izy nandalo teo sapanana malagasy dia nasiny mian'olona akanjo, mian'olona pataloha dia avy eo izy lasa nandeha tany dia ka izy io lasa maty io izy io dia izay no hitako nahitako azy. Izy aloha nandalo teo aminay ohatriny tsy ampy saina mihitsy izy. Dia mian'olona akanjo izy dia izay no nahitanay azy dia izy nakadio dia io maty io. Na eo aza izay fanazavana izay, metoy fanadiadiana ahafantarana ny antony nahafaty ity vehivavy ity. Tsy vao androany no nahitana faty teny amin'iny rano Nikopa iny. Matetika ary tato ato no nahitana fatiny sesy. Ka ilaina trano ny fitandremana ho an'ny tsirairay indrindra amin'izao akaiky fety izao. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Ukraine mivondrona any amin'ny faritra Atsinanana ankehitriny ireo tafika Rosiana tafiditra anatin'ny fiomanana amin'ny fanatanterahana fanafiana goavana any an-toerana isan'ireo iarany Tsinja amin'ny izany ao amin'ny tanànan'ny Mariupol. Fanadina. Tandis qu'au loin les combats se poursuivent. Naharitra 70 andro ankehitriny any ao Ukraine, tanàna isan'ireo niaran'ny fahasimbana betsaka indrindra nandritra izany eto Mariupol. Mitoy ny fanafiana ataon'ny tafika Rosiana raha toka manao ny asa famonjena sy fitatiavana ireo trabonina amin'ireo trano rava ireo mpamonjy voiny. Toerana maro amin'ny tanànan'ny Mariupol amin'izao fotoana no efa eo ampelatanan'ny miaramila Rosiana toy ny tserana Tsambony Antoerana raha ny fampitam-baovao. Mivondrona any amin'ny faritra Atsinanana Ukraine ankehitriny izy ireo. Maneny amin'ny fampiasan'ny Rosia ny fitaovam-piadiana simika ny fitondram-panjakana Ukrainiana ary nampitandrina manoloan'izany ny filoha Volodymyr Zelensky. Raha ny loharanom-baovao, miaramila Ukrainiana miisa 3 hatreto no miparitaka any amin'ny tanànan'ny Mariupol. Ankoatra izay, tsy azo hidivirina ny fahombiazana amin'ny firotsahan'ny tafika Rosiana an-tsehitra ny Ukraine raha nambaran'ny filoha Vladimir Poutine. Dia tena an'izay manantanteraka fidinana ifotony any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Siberia ankehitriny. Retranché dans les ruines de la ville. Dia izay indray mambahana vaovao tamin'ity androany ty angatrano nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko.
Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Un groupe animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.